eto amintsika amin'izao fotoana eto amintsika Madagasikara ny fikambanana Diary Nofy. Io fikambanana Diary Nofy dia mikarakara fifaninanana tantara foya soratana le izy kasaina atao boky izay tantara tsara indrindra. Eto Madagasikara dia sarotra ho an'ny ankizy misitraka boky amin'ny teny malagasy, indrindra ireo ankizy mipetraka eny amin'ny faritra ambanivohitra eto Madagasikara. Diary Nofy izay karakarain'ny Friends of Madagascar Stitch for Madagascar dia fanohanana entina hampiakatra ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny alalan'ny fanomezana boky ho an'ireo ankizy mipetraka any ambanivohitra eny. Ireo nofinofy anjary soratra sy boky ranomainty takela-potsy. Ireo anoratra ny ampitso tsy zaro nofy fotsiny ihany. Andao entanintsoratra entaninteny izara ho azy. Ilay kilonga kely lian-tsikitsiky, lian-tsarisary, liam-bakiboky anefa lina fotsiny ihany satria avo lanitra ny toerany. Ka ny soratrao, ka ny peninao, ka diary nofy no sambon-danitra ho azy. Ireo ankizy any faritra ambanivohitra ny tsy mahatody any amin'ny sekoly ambaratonga ambony. Any amin'ny faritra sasany aza dia mionona amin'ny fanabeazana fototra azo ny anivon'ireo EPP ireo ankizy ireo. Araka ny tatra azo avy amin'ny ministeran'ny fampianarana dia miisa 5,400 ny EPP manerana Madagasikara. Nitsidika EPP vitsivitsy ny ekipanay dia tsy karitra fa vitsy ireo mpanabe ary eo ihany koa fa tsy zarizary ny fampitaovana indrindra fa ny boky ho an'ny ankizy. Mba misy hafatra kely vaovao tsara. I Diary Nofy zany mikarakara fifaninana momba ny fanoratana. I fanoratana io zany mba anaovana boky amin'izay fotoana zay mba azahoan'ny ankizy anambanivohitra any mba afaka mamaky boky. Dia zavatra ity koa nefa dia tena tsara misy amin'ny kolontsaina malagasy. Miangavy rehetra zany mba hipartisipe mba hanao an'io concours. Tsy miafina amintsika fa sarotra ny zavatra iainan'ireo ankizy ireo isan'andro ka izany indrindra no antom-pisian'ny Diary Nofy. Mizara faliana, mampianatra zava-baovao ary mivelatra ny ankizy amin'ny tontolo manodidina azy. Eto manentana ny tanora malagasy mba hanoratra ny tantara sy ny takasiry izay misy amin'ny tsirairay satria zava-dehibe amin'ny olombelona ny fahafantarana ny tantara sy ny takasiry amintsika olombelona. Manantena ry izahay fa tsy ho diso anjara amin'izany ianareo fa hitondra anjara brika hanatanteraka izany viny izany miaraka aminay satria mendrika ho lova ny tantarany tsirairay. Liana amin'ny fanoratana tantara ve ianao ary mety manana talenta amin'izany? Mandraisa anjara amin'ny Diary Nofy izay fifaninanana asa soratra fohy vohy ny kolontsaina malagasy izay afaka soratanao na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny frantsay. Midira ao amin'ny tranokala ny Diary Nofy ary alefaso amin'ny pejy candidature ny lahatsoratra ao sy ireo antota taratasy hafa ilaina amin'izany. Afaka teranao mivantana koa izany na alefa positra any Amity Madagasikara. Ireo tantara dimy mahazo ny larana voalohany dia tonta ary aparetaka eny anivon'ny sekoly eraka Madagasikara. Inona ary no andrasanao? Manoratana rana alohan'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana Novambra amin'ny 10 ora hariva.